colonel Patrick amoka dossier zahako androany tao anatin'io lapy io napetsaka zany colonel Patrick zany araka voalazanareo teo hoe nisy ny tolona nataony nisy ny zavatra no tatatatainy tamin'ny anao manjery a dia eo mena plasy izy dia napetsaka izy ho plasy teo amin'ny antsoina hoe doléance directeur ny doléance tao amin'ny Ambotsoroatra ny doléance zany a azavaiko aminareo izy ty moa tsy manahirina be délicat io doléance io satria raha le doléance teo aloha tamin'ny andro ny Andriamatoa Andrinirina Rajoelina dia tena nampikaikaiky avoaka be da be no tomany tamiko tamin'izany andro zany hoe Richardson zany be da be ny kaikaiky satria raha olona tokony andray doléance zany a mandray fitarainan'olona ianao olona efa tsy manakale intsony olona efa voadona tany amin'ny tribunal tany olona efa voadona tany amin'ny polisy gendarmerie manontolo tany a tsy mahita lalakale dia hoe zara mba misy an'ity atao nivon'ny présidence ity a andeha hitarainako fa tsy nahazo lariny io tamin'izany fotoana zany zay olona rehetrarehetra tonga tao olona tahaka zany no naterena zany no miteny a dia zay arak'izay filinako le izy mahery fa rehefa napetsaka teo amin'ny doléance io rangahy io handray ny fitaranan'ny olona sy ny sisa zany hoe ny dossier tonga eo ampelantanany no tokony ho traiteny zao reto tia alefako any amin'ny ministère zao tia ampidiriko any amin'ny fitsarana tia tsy maintsy alefako any président république zay ny tokony ho izy fa inona ny nataony ilay ranamana io ndray no nampiantso isa le am'izao sa le colonel Patrick resaka io io colonel Patrick io no nampiantso karana ary tsy hoe karana ray na roa no natsony fa rehefa tonga atao reo dia nitangosan'ny vola tonga dia hoe zao milliard ty teo no nanahirana ny président dia napetsony izy tamin'izany fotoana zany dia rehefa napetsony izy tao a dia notenenina fa ino ty ataonao ty tsy mety io ataonao io izy ndray no namadika resaka tany amin'ny anao manjery fa hoe miaro karana lay fitondram-panjakana nefa le fomba nataony no tsy mety tanteraka mihitsy no ny antsona azy dia finalement zany raha ny ekipa tao no nyresana dia nanapa-kevitra mihitsy ny hoe finalement tonga dia dégagé io a na ampiaro amin'ny lalàna fa indulgent le président Michael ary amin'izay indulgent zay no nanapa-kevitra izy hoe bon natsony izy napetsony président alao le c'est là colonel Patrick tsy mety am'lahy eto alao elahy apetsaka zay le toko hoe secret navoaka quoi ambassadeur elahy dia vao hoe apetsaka ambassadeur izy manatony lahy ny tompony andraikitra tokony anao an'izany dia nijikina izy fa hoe dia natao izy hoe ambassadeur atao Maurice dia rehefa natao izy tao hoe ambassadeur atao Maurice za ozy tsy mila pays anglophone fa za mila pays francophone ny teny taminy mpanolotsaina niaraka taminay olety ny frantsay tsy d'accord am'izany hoe miaramila zany natao ambassadeur any amin'ny zareo satria izy nangataka hoe consul ambassadeur au Paris dia hoe tsy mety an'lahy zany fa midadava hafa dia hoe proposena indray izy hoe ho alefa ny la réunion consul général na ny la réunion teo no nahitana azy farany tsy mbola nisy fiantsoana na fisambona na fitadiavana azy teo no fisamborana mihitsy vady aloha nampiantso anay ny président Michael mivory malaky anareo vitsivitsy staff atao anatin'ny ny mpanolotsaina tao zany conseiller spécial rehetra niaraka tamin'ny conseil technique anankiroa zasy ny namana Guy Maxime ary niaraka tamin'ny kabinetran'ny militaire ny présidence hoe mivorinareo mitadiavinareo solution hoe ahoana ny arrangena isolutionniavana n'io problème ny colonel Patrick io nandeha ny adihevitra tao anatin'io fivorina io no ny teny lay généraly niaraka nivory taminay tao zany za ozy mahafantatra ny zokin'izy io colonel Patrick izy io ary ho lazo resahana inona moa no manakana antsika hoe raha omenareo alalana ozy menareo taratasy mazava fa izany ifampiresaka sy ifampidinika aminazy dia ho resahako io zokin'io
hoe atsovy lesy Patrick colonel ty andao hoe tsika amy rahalahy izy miara miverina midinika any amin'ny président Mikael andaminana an'ity zavatry ty nivadika indray ny resaka nataony après an'iny hoe elahy io elahy général io fatako fa mitady amitaka anasy za zao vavolombelona tao iabotsaloatra lovoly tao anatin'izany zay ny lazako aminareo hoe misy olona manana mauvaise volonté eto amin'ity firenena ity